Be dia be ny zavatra novaiko tao anatin'ity application mobile ity an. Dia izay ny zavatra tiako zarana amin'ity vidéo ity. Ezahako moa izany hoe misy vidéo hafa mety hoe ho an'ny mpampiasa anazy an, mba misy zavatra mora raisina afaka ianarantsika mampiasa an'ilay application fa amin'ity vidéo ity aloha izany aho en tant que développeur dia hizara an'izay mise à jour rehetrarehetra nampidiriko fotsiny an. Voalohany ao anatin'izay an, ny ampy ny tononkira sy ny artista ao anatin'ilay izy an. Ataoko hoe hira malaza sy ny artista malaza sy misy hira be dia be izany izay hira malaza rehetrarehetra raha ohatra izao isika ka hanao hoe batteur hiran'ny BTS batteur an, dia misy an'izay ao an, dia lasa ny ampy be dia be. Fa fanampin'izay an, ho an'ilay tononkira sy ilay artista teo an, hitanareo hoe tsy hoe vao miditra ato dia misy zavatra s'afficher izany satria amin'ny lafiny anankiray aloha izay zavatra populaire tsy voatery hoe mifandray amin'ilay zavatra tadiaviko ho anahy manokana izany satria izaho koa mampiasa an'ilay application moa izany. Dia nataoko hoe aleo tsisy zavatra mipoitra fa rehefa manao recherche misy zavatra tiako tadiavina izay vao mipoitra eo fa tsy hoe izay hira malaza rehetrarehetra dia hirain'ny olona rehetrarehetra. Application ho ana hira hiraina ilay izy fa tsy hoe ho ana hira malaza na ohatran'izay. Fanampin'izay an, efa mandeha ny synchronisation an, dia tena mahafinaritra be anahy moa izany na sady mpampiasa ny maha développeur satria ohatra hoe mampiasa an'ilay application izany amin'ity compte ity an, dia mampiditra hira atao anaty répertoireko an, mi-composer setlist an, dia tonga dia synchronisé iny. Rehefa mampiasa an'iny compte iny an amin'ny appareil-ko hafa Android ohatra izao no ampiasaiko eto an, dia amin'ity izao ilay izy mandeha an, dia avy eo izaho rehefa mampiasa an'ilay izy amin'ny iPad indray an, dia tonga dia any ilay zavatra novaiko tamin'ny Android an. Dia mampiasa iPhone dia efa any koa ilay izy an, dia mampiasa an'ilay site web dia efa any koa ilay izy an, efa synchronisé daholo ilay zavatra rehetrarehetra ireo. Dia hoy izay hoe amin'ny alalan'ny fampiasana anazy no ahafahanao mahita hoe misy an'izay zavatra izay dia ampiasao ilay application an. Fanampin'izay koa an, misy fiovana ato amin'ny pagen'ilay ataoko hoe show ny fiantsoko anazy an, ohatran'ny hoe satria anatina événement na hoe setlist koa an, dia ohatra hoe manokatra an'ity anankiray ity izany isika. Dia hitanareo teo aloha ilay plus teto ny fampidirana hira fa novaiko ilay izy lasa hoe hito bouton eto no ampiditra hira izany izay ohatran'ny hoe ity accessible kokoa an. Dia teto nisy hoe section sy tazidiko ilay iray teto an, dia izao an lasa ity aloha ilay mampiditra hira izany, dia rehefa klikentsika iny an, dia misy fiovana ihany koa tato satria teo aloha tsy afaka manao recherche ana tononkira avy eto. Fa izao lasa afaka miklika an'ity eto ity an, dia afaka sady manao recherche any anaty tononkira ohatra hoe raha manao hoe olona novonjeinao an, dia hitantsika ao nalainao avy lavitra loatra ny Ry Jarasolidraibe an, ny hira atao anaty répertoire an, dia ny songbook moa izany ohatra mahazatra ihany. Dia ny texte nisy fiovana ihany koa teto amin'ny texte raha hitantsika niova ilay interface eto an, lasa tsara tarehy tsara ilay izy an. Dia ato amin'ny existing ny tech inona moa izany ny texte efa noforonina taloha, dia ity izao raha ohatra hoe titre fotsiny ny ampidiriko an, dia afaka manao hoe save dia miditra ohatran'ny hoe en tant que section iny raha ohatra ilay teo aloha. Fa raha ohatra ka manampy contenu hoe titre dia contenu an, dia lasa ohatran'izao ny apparence an'ilay izy eto. Izany hoe raha titre fotsiny izany dia ohatran'ny hoe section ilay izy. Raha ohatra hitako normal moa izany izay, sady mora ny mampiasa anazy tsy lalina be ohatran'ilay tamin'ny taloha intsony. Dia afaka manampy verset. Ity an zavatra isaorako be dia be an, ny olona tao amin'ny FSDV ny poster tao hoe iza mba manana
baiboly tao amin'ny GitHub dia nisy nizaka tao dia izay no isan'ny nampiasaiko amin'ilay izy. Dia ny fiasan'ilay verset atao tsy hoe afaka mi-consulter baiboly ato na ohatran'izany fa ohatra hoe misy verset tianao ampidirina dia afaka manao ianao hoe ohatra hoe Jaona 3:16 dia io ilay soratra amin'ilay izy. Dia io zany ohatran'ny hoe tonga dia manampy amin'ilay zavatra teo dia raha manao save-tsika dia tonga dia miampy eto ilay verset. Dia ohatran'izay ny fiasan'ilay izy. Tsy hoe rehefa hijery baiboly ianao dia mampiasa an'ity application ity fa rehefa misy verset ampidirina zany. Dia version anankiroa aloha ny antso izao mety mbola misy tsy ampy, oui sûrement tsy ampy fa ampidirintsika tsikelikely. Dia eto zany ohatrany hoe misy syntaxe kely fampiasa amin'ilay izy ohatra zao hoe Jaona 3:16 dia atao ohatran'ilay teo hoe Jaona 3 dia rehefa manoratra 3 tsika dia tonga dia ny ao anatin'ny tonony rehetrarehetra no tonga dia ny toko rehetrarehetra tonga dia ao daholo. Fa rehefa manao deux points tsika dia lasa miampy an'ilay verset. Dia raha tsika manao virgule dia miampy ilay zavatra soratantsika ao anaty virgule. Dia lasa miampy any ambany ohatran'izao. Raha ohatra indray tsika ka hanao hoe de 16 à 20 ohatra dia ataontsika hoe tiret. Tsy misy espace manelanelana an'ireto, eto ka hatreto zany tsy misy espace. Dia rehetrarehetra ohatran'izay daholo raha ohatra izao ka avadiko hoe Genesis dia hitantsika tonga dia miova mifanaraka amin'izay ilay izy. Dia azoko ajoutena fotsiny rehefa avy eo. Fa ny asan'ny apôstôly no nataoko fotsiny hoe asa ary tononkira Solomona nataoko hoe tononkira. Namboatra video anankiray ao an'ilay web rehefa avy eo fa ilay site web koa tena tsara be mihitsy. Izay afaka manampy verset avy ao anaty baiboly, afaka manampy andinin-tsoratra masina zany dia miditra makao anatin'ilay application eto ilay izy. Fanampin'izay tsika niresaka momba ny hoe firana. Taloha firana FFPM sy firana fanampiny, antema sy hira fiderana ampiasaina aty amin'ny fiangonana misy anahy ihany no teo taloha fa nampiantsika hira katolika izy tamin'ity. Dia rehefa nanao recherche taloha dia teto amin'ity songbook ity dia listan'ilay boky ny eto. Fa hitako hoe amin'ny fampiasantsika anazy andavanandro dia tokony lisitran'ilay hira ny eto satria raha ohatra ianao ka hoe hitady tononkira ohatra hoe misy manonona ohatra any am-piangonana hoe 800 ohatra amin'ny FFPM dia ianao tsy hoe hitady FFPM dia izay vao hanoratra 800 na hoe raha ohatra indray hoe amin'ny boky hafa ilay izy dia hoe mitady an'ilay boky izay vao manoratra. Fa hoy izay hoe ianao tokony hoe manana hoe ny fampiasako izao ohatra hoe FFPM dia hira fiderana dia firana fanampiny dia ampidiriko ireo indray mandeha any manao an'izay dia rehefa avy eo tonga dia amin'ireo rehetrarehetra ireo manao recherche rehefa manoratra ilay izy. Izao ny ataoko ohatra ny fomba fampidirana anazy zany maka ato amin'ity hoe songbook list ity dia ato maka hoe iza daholo amin'ireto ny fampiasako hitantsika ireto misy firana katolika maromaro reto dia afaka miajoute an'ireo fa izaho aloha hanampy an'ity hira fiderana eto ity klikiko ilay hoe add dia rehefa miverina ato zany izao miverina ato amin'ilay hoe songbook zato dia tonga dia ny hira rehetrarehetra ao anatin'ny firana fampiasako rehetrarehetra no mipoitra eto. Dia izaho zany rehefa hoe ao am-piangonanay mantsy izao misy hoe hira fiderana fahadimy dia izaho zany amin'izay ohatrany ataoko ohatrany hoe mitady tononkira ihany fa fa raha manao hoe 55 zany izao dia tonga dia ny 55 rehetrarehetra ihany no mipoitra. Dia afaka eto zany tonga dia mijery an'ilay hirintsika hoe io ilay izy Andriamanitra mahagaga. Dia izay ny cléany ho an'ny atao amin'ny firana ato moa zany efa izy izay. Inona koa ny fiovana? Aty bouton eto ambony eto ity manova ny clavier anao ho lasa numéro na tononkira. Izay ny asan'ity eto ambony eto ity. Dia raha ohatra ianao ka aty amin'ny songs dia ny asan'ity indray misafidy hoe ao anatina hira na titre. Ity zany titre dia ity lyrics. Dia fanampin'izay lasa afaka miscanne QR amin'ny alalan'ilay application dia tonga dia hoentin'ilay application makeny amin'ilay QR scanenao ianao ataoko ohatra zany hoe inona ilay nalainao teo
nalainao avy lavitra loatra. De ito ohatra zany zao le tononkira jereko amin'izao. De afaka tonga de cliqueko ty QR eto ty an, de afaka scanen'le namako io de rehefa mi-scanner an'io izy an de tonga eto amin'ity tononkira ity fa tsy mila mamerina mitady an'le izy ohatran'izay nataoko izay intsony. Ahoana ny fomba hiscanena anazy an? Fomba hiscanena anazy an de amin'ny alalan'ity bouton eto ty. Ity bouton ty an mi-scanner QR code an, de rehefa scanner le izy an de hoentiny mankany amin'le page nisy an'le olona nizara an'le QR code. Raha ohatra zany aho zao ka eto amin'ity hira ity de zaraiko le izy an, de le namako an miklika le bouton scanner eto an de tonga izy de tonga ho azy eto. Mandeha io na ho an'ny hira na ho an'ny hira ao anaty répertoire ohatra le nasehontsika ity zao hira ao anaty répertoire, na ho an'ny hira any anaty bokina hira ohatran'ny hoe hira FFPM ohatra, efa niteny taloha ohatra le mpitarika hoe hira fa zao fenao tsy naheno tsara fa le namanao efa nasokatra an'le izy avy ato anatin'le application an, de afaka miklika an'ity fotsiny le namanao de ianao mi-scanne an'le izy an de tonga eo amin'le hira ianao. Tsy mila mamerina mampiditra intsony na mitady fa tonga de izay fotsiny. Scanne de vita. De tsy ho an'ny hira ihany no ohatran'izay fa ho an'ny setlist koa ataoko hoe fa ity izay zavatra za tena siora fa tena ilainy be dia be mihitsy ity an. Ohatra hoe zay zao ilay izy vao nisynchronise satria nisy olana moa ilay internetiko teo. Namorona an'ity setlist ity nataoko hoe ity show ity. De mila manana internet raha te hanao an'ity zavatra resahako amintsika ity an. Mila mampiasa internet satria tsy izay le protocole ampiasain'ilay izy de tsy mila zavatra hafa intsony. De avy nicomposé an'ity aho zany ohatra hoe ireo zany listrana hira atao an. De rehefa avy eo an afaka cliqueko fotsiny ity hoe partager ity. De scanen'le namako iny an, averiko ihany an amin'ity bouton ty an no hiscanena an'le izy. De rehefa vita scan iny an de tonga ho azy eo amin'ity page ity izy. De afaka tonga de manomboka an'le performance moa zany no ilazako azy. De fanampin'izay an, teo aloha nisy hira mbola tsy nety tsara le nilazako anazy hoe music shit an, asosiôko antsika hoe inona no tiako tenenina amin'izay. Rehefa ohatra aloha zany hoe hanomboka an'ity zavatra ity de manao hoe start an, de tonga eo amin'ny hira de hoe ireo zany le hirany de mi-swipe fotsiny tsika mandeha amin'izy rehetrarehetra. De le tiako tenenina amin'ilay hoe music shit an, eny e shit music e, tokony ho haintsika izany raha ohatra isika ka mitendry na mihira. De amin'izao le solfain'le hira zany ho an'ny hira FFPM manokana aloha de efa mipoitra rehefa ohatra hoe cliqueko ty bouton ty an de efa ao le izy. Iny zany raha ohatra hoe ho ana mpitendry sy ohatran'izany an de vao voalahatra fotsiny le hira de vita. De afaka efa hitanao ao daholo ihany le solfain'le izy fa tsy mila mitady any an-kafa intsony ianao mijery an'le solfa. De io solfa io an alaina en ligne satria eritreretiko hoe mba an-toerana ihany raha ohatra hoe tonga de télécharger moa koa tsy hoe malagasy daholo mampiasa an'ity application ity. De zay ve ny amin'iny. Ataoko hoe zay angamba ny amin'iny. De fanampin'izay an teo aloha tsika niresaka hoe fahafahana misupporter an'ilay application sy satria izay zavatra rehetrarehetra izay zao tsika zao teo niresaka hoe synchronisation zany hoe ny répertoirenao zany sy ny zavatra aty anaty setlist anao aty rehefa manana internet ianao de synchroniser zany hoe any anatina zany hoe sauvegarder quelque part zany le information anao de ireny zavatra rehetrarehetra ireny andoavana vola. De afaka mi-upgrade ianao an. Raha ohatra hoe mbola tsisy bouton hoe upgrade hitanao an de miklika an'ity bouton free ity ianao de misy hoe upgrade eo fa eto moa zao izy tsy hipoitra satria ity émulateur fa amin'ny anao ilay izy mandeha. Amin'ny iPhone koa ilay izy ohatran'ny mbola tsy mandeha fa mbola zay mizara an'izay zava-misy aloha. De fa miaraka amin'izay koa zany misy hoe limitiny le zavatra atao. Ataoko hoe limitina ho an'olona
tsisy hoe limity ny fijerevanao hira na fampiasanao an'ilay application tsisy hoe limity a. Na ny partage koa tsisy hoe limity a fa afaka ataonao daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa ny misy limity a raha ohatra ianao ka tsy mbola ny upgrade a dia eo amin'ny isana setlist azonao ananana anankifolo rehefa efa ela be ny anankiray dia azonao fafana fotsiny dia tsy mihoatra ilay limity mihitsy ianao. Ohatran'izay koa ny atao anaty répertoire afaka manana hira atao anaty répertoire 20 ianao. Dia ny na moa zany ny entries ny isana zavatra atao anatin'ilay setlistanao koa 15 maximum raha mbola tsy ny upgrade ianao. Ie, dia izay mi-upgrade avy dia ampiasao arak'izay ilainao ilay application. Dia misy fonctionnalité fanampiny koa. Hitanareo ilay teo zao tsika nijery an'ilay solfa dia ny hira rehetrarehetra atao anaty répertoire anao dia azonao ampiana solfa na solfège miaraka amin'ilay izy zany raha ohatra ianao ka eny tsisy hoe raha ohatra ianao ka fa raha izay ilay tontolo misy anao hoe mila an'izay dia azonao ampiana an'izay ohatra hoe ity zao hiranay ty hoe tombam-bidy ity a. Dia ao anaty répertoire koa izao dia afaka manao hoe update my version dia ity hoe lyrics and structure ity dia atao afaka manao hoe upload music sheet. Rehefa manao an'izay dia afaka maka PDF atao anatiny ato dia rehefa azoko iny PDF iny dia lasa misy bouton hoe afficher music sheet eto ambony eto dia afaka hitako ilay zavatra nampidiriko teo. Dia fanampin'izay satria ilay application any aminao any afaka mampiditra possible hoe misy fiovana ilay listana artiste sy listana hira ao anatin'ilay application fa hainao elaela tsy nanao mise à jour. Dia raha ohatra hoe artiste mbola tsy atao anatin'ilay application anao fa mety hoe artiste mbola vao noforona dia afaka hoe ataonao recherche eto ohatra zany hoe ataontsika hoe inona ohatra zany fiderany ohatra zany hoe fiderany dia misy an'ireo fiderana be dia be ireo dia raha hitanao hoe tsy ao anatin'ireo fiderana be dia be ireo ilay tadiavinao dia afaka cliquenao ty hoe download artiste match iny fiderany ity. Rehefa cliquenao iny dia télécharger an'izay artiste misy hoe fiderana rehetrarehetra izy dia raha ohatra hoe vita izay zavatra izay dia mbola tsy ao ihany ilay artiste tadiavinao dia mety hoe artiste nareo mety hoe nareo any am-piangonana io na hoe groupe nareo sy ohatran'izany dia afaka ampianao amin'ity hoe add new artiste ity dia ampidirinao ny anarany ampianao avatar izy dia vita. Dia rehefa vao avy miforona ilay artiste dia tonga ianao dia tonga ho azy eto amin'ity page ity atao sokafantsika anie izao ity boky hira fiderany ity dia ohatran'izao indray ny atao anatin'ilay artiste rehefa avy eo. Nisy fiovana koa zany teto satria mibahana be ilay sarin'ilay artiste sy ilay anarany teo aloha dia izao koa lasa afaka filtrena ny hiran'ilay artiste fa tsy hoe hitady any ambany be any ianao. Dia raha ohatra hoe hanampy hira indray ianao dia tonga dia avety ihany manao ianao hoe new song ampidirinao ny titre lyrics raha misy vidéo YouTube na Facebook dia azonao ampidirina eto dia vita. Dia afaka mampiditra hira koa ianao dia izay rehefa tafiditra eo ilay hira dia mba afaka zarainao amin'ny namanao sy ohatran'izany. Dia izay aloha angamba raha misy tadidiko dia zaraiko amintsika eo ihany fa izay aloha ny karazana mise à jour fanampiny tamin'ity application ity.